Record FM manolotra anao mandritra ity herinandro ity. Isabelle. Nosoratany Rado Andrianaina. Armampionina. Lara Kotoarisoa. Ny volatiana Rajoelsoa. Nofy. Iolavaka. Zoma amin'ny Irina. Moanome aina ny tantara. Nandray feo sy nanatotosa miaro fi. Andro fahaefatra. Mipaika ty ny amin'ny 12 alina. Anomboka anao ny ataony ray io iaro. Isaky ny misasaka alina ohatran'izao mantsy izy no miaro ny eo am-pandriana ary miresaka sy mitabataba. Kanefa mikibo ohatran'ny olona matory ny masony. Hoe fa miarina tsy moramora. Tsisy ninina azoko atao manoloana ny zavatra mahazo azy aloha hatretina na dia mampalahelo azy izy. Ary mahasika be nge ianao zany androany. Finona matezitra anao. Nresaka tamin'ny Monsieur Zao. Resak'inny. Aza rahonanao madama. Impiry averiko aminao moa fa tsy nalala ninina nge izay. Losany fa mitsangana miala eto am-pandriana izy. Leo ranatairina. Tsy anjorotra andray nga misy iny. Iaro! Enao mila miala ato fa tsy izay e. Tsy misy ninina anao tsony ato. Melahy ianao ato fa tranoko ty. Novidin'ny volana mivady ty trano ty. Ataovy izay ataonao raha matoa ty a. Tsy hiala, tsy miala ato izay. Ohatra marina. Nenjera mafy amin'ny korotona izy. Iaro. Ary manderany izan'olo izany. Aleo bataina tsy am-pandriana. Vero! Tena tsy maheno mihitsy Vero fa aleo fo azony ao amin'ny efitranao e. Fa afy ty mahazo any tika. Vero! Ahoana ramose? Fo aza aloha dia makanisa ty amin'ny efitra mivady ty fa tsy salama ne madame. Aingana ianao. Eny ramose. Aingana ho fa mila vonjana izy. Efa ty ramose. Fa inona nahazo azy? Tsy haiko fa niteniny rehetra ohatran'ny mahazatra azy izy. Saingy tena nanaitra ny androany fa ninjera be sady maratra ny olona. Isan'andro anefa izy isaky ny avy miresaka eo anjorotra anio dia miverina matory eo am-pandriana ihany avy eo. Andriamanitra, andao jerena ainga raha izy aloha. Iaro! Ino ty ataonao e? Adona tsy akijana amin'ny rindrina ny lohany sady maratra be. Iaro! Mandrika eraky ny tranony raha. Madama Iaro a. Atao sy tomonisy fa ho fahatiro Vero ainga. Ahoare? Jerena fa tena vaky sy mijinika rainga ny lohany e. Ahoare? Iaro a! Ho aza ho a! Mitsoe ianao ambulance ary Vero aingana. Vero! Io eny fa miratra tsy moramora amin'ny masony. Mitady olona angamba izany ka. Misaotra anao atombo fa anatsiary any vadika. Iaro. Tia e. Tof. Aza mbola miteny aloha fa mbola reraka be ianao. Misy rongona. Tezitra be zo tovoa. Iza? Madame Isabelle. Aza mbola miresaka aloha ianao fa mbola reraka be. Jerenge masonao e. Be loatra angeny raha very taminao e. Tena taperiny haiko ry tovoa. Faterazo no mitoe. Taperiny izy e. Tsy misy an'izany fa matory aloha. Any a? Tovoa. Ahoana? Efa niteny ange izy. Nofy ano azany mantsy anao. Tsy nofo ry tovoa. Tena hitako izy. Raha tomanao raoby fotsy mirebareba.
lava volo be sady fotsy tanteraka ny volon'iray manontolo. Mifafafasany de voly zany ry aro a. Alefa hitady mopera de orisiantsika amin'ny anaran'i Jesosy zany isan'demonina zany. Kony toa raha mbola tiana ho velona de fady maka pahita na mpitondra fivavahana hiditra ao an-trano. Ahony, tsy maintsy resena ange zany ry aro e. Sa hiaritra an'izao foana ianao? Toa ny firesanao tamin'ny Monsieur Zao angeny ny antony atesitra ny Madame Isabelle. Zany noho ny ahotra zao. Maninona tsara hoe ry aro? Zaniko resaka tamin'ny Monsieur Zao ianao tany pesana. Marina zany sa tsy marina? Resaka taminy aka. Nasaiko nitady pahita izy hanafaka anao. Ary nilaza tamiko izy fa misy olona mahay hoany any. Ampitandrina Madame Isabelle fa raha mitsofoka ao zany olona zany de vita tanteraka hatreo ny tantarako. Losy ty marina. De inona ny ataotsika ry aro a? Sa alohatsika dia amidy any io trano? Tsy tiako izy iaina ny zavatra iainako toa. Zalenke ahy fijaliana tanteraka ny iainako alina. Eny e, aza matahotra ianao fa hitady hevitra mahakasika an'izany a. Tsy avelako hijaly tahaka izao foana mivady malalako. Misaotra kizery. Isabelle. Nosoratany Rado Andrianiaina. Ary mampiomina Lara Kotoarso. Mivolatiana Rajoelso. Nofy Iolavaka Zoma amin'ny Irina no nanome aina ny tantara. Nandray feo sy nanan-tosa miaro fi. Mbola itoy